Tonga ngamba ho azy zao no fotoana ivoahana amin'ny fahanginana. Tianay aseho eto zany hoe ny Madagascar Autriche de orinasa malagasy. Orinasa malagasy ny Madagascar Autriche ary ny tompony dia malagasy. Malagasy raisy reny avokoa ny izy mivady tompony io Madagascar Autriche io. Ato ny atao hoe ray aman-dreny ny reninay zay tompony izany Madagascar Autriche zany, sady nanao azy namorona azy hatramin'ny taona 490. Anananay daholo ny taratasy momba izany rehetra zany. Misy manko ny tsao mielo hoe any Colombe tany vazaro zany Madagascar Autriche zany, tsy marina daholo zany fa lainga. Ka manana taratasy mazava tsara zay tsy hoe osoka ohatra amin'ny fananantany. Ity zao ny certificat de situation juridique miteny hoe Société Madagascar Autriche no tompony tany izay mifefy tamboho io, ary teratany malagasy ny tompony zany ihany zany, tsy hoe vazahako sady mpamorona ny tompony izay mbola tsy niova mandrakitiny androany, ary olona madio. Manana kopiany zany izy ireo gasy tanteraka, nefa de santsika malagasy no mifamotsika ao amin'ny zany tanàna zany am'izao no fitiavan-tenany sasany. Ary vitsivitsy, misy olona vitsivitsy zay tena zany manan-karama olona mba hiara entana azy, hoentina ibodona andravana an'izay fotodrafitrasa efa misy, ka hanangana ny fotodrafitrasa hafa indray mba hanamarinana fa manajary ny tany no zareo. Marina nefa tompo fa de tany manatompo ara-dalàna ilay Madagascar Autriche. Aza de manaiky regretté ny sasany ianareo hiaro ny tombontsoany fotsiny fa karitiny hanao zavatra tsy ara-dalàna hibodo izany tany zany.